Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Zato taona mahery lasy izay dia nisy mpitandrina frantsay malaza atao hoe Jean-Frédéric Oberlin niasa tany Frantsa Atsinanana. Indray mandeha aho izy raha mbola mpianatra tao amin'ny kolejy dia nandehanaka any amin'ny vohitra anankiray any ambanivohitra. Somary lavidavitra ihany ny tanàna izay nalehako. Ririnina na mirifiry tamin'izay. Tototry ny oram-panala avokoa ny lalana rehetra. Noho ny tonga tao amin'ny tendrombohitra anankiray hoy ity mpitandrina frantsay ity dia nahatsiaro reraka tampoka foana teo ka tafapetraka tamin'ny tany. Vetivety foana dia nosontontory ary fantatro tamin'izay fa toromaso mialoha lalana ny fahafatesany izany ka dia nivavaka. Napetrako teo an-tanan'Andriamanitra ny fiainako. Rehefa izany dia renoka tsy nahatsiaro tena intsony aho. Asa na fotoana toy inona na toy inona no natoriako teo fa noho ny kelikely dia taitra tampoka satria nisy olona nikosoka ny tenako. Nihiratra ny masoko ka indro lehilahy anankiray mpitarika saretiny namoa. Nomeny sakafo hoy ilay mpitandrina ka nahazo aina ary dia nakariny teo ambony sarety ary dia nentiny ka tonga somatsara tamin'ny vohitra anankiray izahay. Teo amin'ny vohatra io no najanony ary dia nisaotra azy fatratra sady nanome vola azy. Nandà mafy izany fanomezako vola azy izany ilay mpitarika sarety ka hoy izy tamiko hoe zavatra kely foana ny nataoko taminao sady trosa tsy maintsy alohako raha teo izany satria adidin'ny olombelona ny mifamonjy amin'ny fahoriana ka tsy tokony ho karamaina raha mandoa ny trosako. Iza ary ny anaranao? Mba lazao hoy ilay mpitandrina frantsay tamin'ilay lehilahy mpitondra sarety. Tena tiako tadidiana mihitsy ary ho tsarovako amin'ny fivavahana. Dia nolavin'ilay lehilahy mpitondra sarety ihany koa izany ary izao no namarana n'ilay lehilahy mpitarika sarety ny teniny hoe fantatro fa mpianatra ao amin'ny kolejy ianao ry tovolahy, mba manontany ianao azafady. Iza moa ny anaran'ilay Samaritana tsara fanahy? Tena tsy hitako velively izay havaly ianao hoy ilay mpitandrina frantsay satria tsy voalaza ny soratra masina ny anaran'ilay Samaritana tsara fanahy. Aza tsy ny ary hoy ilay lehilahy mitondra sarety fa tsy ambarako aminao naovinanoviana ny anarako. Ary avy hatrany dia nokapohiny mba iriotra ny soavaly nitondra ilay sarety ka vetivety foana dia tsy taza ny maso intsony izy ary tsy fantatro mihitsy na izy io lehilahy io na iza. Eny, izany tokoa no olona izay manao asa soa tsy mba mila mitsoka trompetra, izany hoe tsy mba tia deradera fa manao soa amin'ny mangingina satria tsy izay derain'olombelona ny zava-dehibe aminy fa izay dia irain'Andriamanitra. Endrim-piaino ajaina namako, izany no asa soa mendrika tokony ataontsika kristianina. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny Petsara Velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Matthieu 9:9-2. Tena,
izay manetry tena holy tompolo hasaratra izay mananga tena no ahetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena eny sambatra ny olona mahay manetry tena tarika harilala ny fanandratantena dia tsinotsinona fa toy ny volomborona naivandanjaka manidina ny fanetrehentena toy ny diamondra tsy mpanana kanefa dia mafonja izay manetry tena hoy ny tompolo hasanatra izay manandra tena no ahetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena eny sambatra ny olona mahay manetry tena ny mievitra ny hafa ho ambony noho ny tena dia zavatra rotra tokoa manahirana ny saina kanefa mbadiny fa ilay jesosy tompo tena ndraiky mba ho tonga ho mpanompo izay manetry tena holy tompolo hasaratra izay manandra tena no ahetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena eny sambatra ny olona mahay manetry tena atolotry ny feomifanantenana ho anao tsara ho fantatra miarabantsika hatrany hatrany a manaraka ny fandarany tsara ho fantatra ny avanao pasteur Soladino miaraka amin'ny teknisiana Rila manirosoany mandrakariva assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah rabbil alamin mikasika nyity fahafatesany ty andro resatsika eto hoe volaza tamin'ny fandarany talohany zao fa ny fahafatesany dia fahavalo ary fahavalo zany dia tsy maintsy edivana ary rehefa miady moa dia ao ny resy ao ny mandrisy na ny Coran na ny baiboly dia milaza fa Jesosy dia any an-danitra any. Ny baiboly moa dia manambara fa Jesosy dia maty tokoa ary nandresy izany fahavalo izany izy na izany fahafatesana izany. Ny Coran moa dia hitantsika teto fa laza fa Jesosy dia tsy maty fa tamin'ny fotoana ho ny samborana azy dia nakarina haingana any an-danitra izy. Izany tsy fanomezantsiny fa resaka finoana izany fa manezingizina kosa ny filazany tsara ny testamenta taloha manontolo dia misy faminania be dia be milaza fa ilay Mesia ho avy dia hanolotra ny tenany ho faty hisolo voina ny olombelom-panota andatsaka ny rany mba ho avitra ho atsika. Zany no faminania voalaza ny testamenta taloha dia niandry an'izany loko an'Andriamanitra anare fotoanany maro. Ny filazany tsara dia manambara kosa fa tonga tokoa Jesosy Kristy, tonga ilay Mesia hanolotra ny teny taminazy fijaliana dia maty tokoa izy ary tsy nisy olombelona nanan-keranga hisambotra azy fa natolo ny tenany. Izy hoe tsy misy manaisotra ny haiko
fa izaho manolotra azy mana fahefana hanolotra azy aho ary mana fahefana hakazy indray. Ny filazany tsara na injily ahitantsika ny tantaran' Jesosy io. Ny filazany tsara efatra moa dia nisoatany Matio amin'ny injily izy hoe izy moa filazany teo Mata. Tika hoe Matio moa dia hoe don de l'Éternel. Ary io dia Matio nahita maso ny arabelo tamin'i Jesosy io, témoin oculaire. Marka moa dia nanory filazana tsara faharoa, izy tsy anisan'ny mpianatra apôstôly 10 fa izy kosa mpianatra nafantatra ny Jesosy izy, dia nitantara mikasika an' Jesosy koa. Lioka indray na hoe Loka zay moa izy amin'ny injily, dia amin'ny alalan'ny Paoly nahafantaran'i Jesosy, zany tsy niarabelo tamin'i Jesosy izy fa izy kosa nanadiady, anao ankety amin'olona maro be zay nahita maso an' Jesosy, nafantatra dia nampotipototra aho izy. Vakeny nge amin'ny filazantsara ny Lioka ao amin'ny asan'ny apôstôly mantsy lazay fa nampotipototra izy dia izy ny tantara io. Jaona indray ny hoe Yohanina zay izy amin'ny filazantsara amin'ny injily, dikany hoe l'Éternel a fait grâce, nampiseho fahasoavany tompo. Io dia nahita maso témoin oculaire, nahita maso an' Jesosy dia izy koa no tantara, ary ndazy izy fo zay hitanay no kasiny tananay no ambaranay aminareo. Ny asan'ny apôstôly moa zany dia atatsika ny zavatra nataondreo apôstôly zay niarabelo tamin'i Jesosy, ireo mahafantatra azy ny tantara. Amin'ny injily izy hoe amaly rasoly, tsy misy injily mako, injily hoe filazany tsara. Amaly zany hoe asa, activité, service. Rasoly zany hoe iraka, asan'ny apôstôly io. De eo zany ho ahitasika an'izay. De zao nge no vakisika amin'ny efa nyvakeny tety any ty andiny ty Jaona toko 1, andiny 1, de mitsambikina amin'ny 7:10. Tamin'ny voalohany ny teny, io lay Mesio tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. 7:10. Ary ny teny dia tonga nofo kanony tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ny lahatokana avy ao amiray. Ary Jesosy nazo izy hoe tsy nisy ny entan'Andriamanitra fa ny zanaka lahatokana zay da ho tratra ny ray. Ina tonga antsika anizigizina teto fa ny fanekeny Jesosy ho Andriamanitra dia tsy mosirika akory. Tre mosirika teto manko dia hoe associateur. Zay manko veriny sasany hoe anareo mihinana Jesosy ho Andriamanitra io dia mosirika anareo, na mosirikina, any hoe associateur. Jesosy nge tsy velan'Andriamanitra izy hoe tao an-tratra ny ray izy. Zay manko le tenin'Andriamanitra izy, ho tratra ny ray dia avy eo tonga nofo izy, tonga olombelona. Tsy zany ihany no ahafaha manolotra ny tenany ho amin'ny fahafatesana. Zay to fahatongavany ho nofo izay. Koa noho zany dia aoko tsy ho choqué. Ianao zay mandrefa hoe Jesosy dia Andriamanitra, hoe zanak'Andriamanitra. E zanaka koa dia tsy so midika hoe nisy relation ny Andriamanitra sy vehivavy anankiray Maria, tsy zay. Fa verbe io zanaka io, tao amin'Andriamanitra izy. Lay teny io zany le verbe, ilo hoe fils de Dieu, tonga nofo zany izy. Be deaibe ny ohatra nge azontsika raisina amin'ny fomba fiteny andavanandro hoe tasika hoe Ibni Sabil, fils de la rue, zanaka, Binti Shafi, fille des lèvres, alo hoe Walad al-Haram, Walad Iblis, zanaky Iblis, fomba fiteny daholo zany. Fa ny fils de Dieu zany de hoe verbe, parole, de hoy ny soratra masina hoe la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ao amin'ny injily izy hoe fil badhi kana al-kalimaty, tamin'ny voalohany teny kana al-kalimaty. De aveo am'izay al-kalimaty, kana de hoe kana al-kalimaty, de aveo kana al-kalimaty
wallah. Al-kalimat kana ma'allah. Tao amin'Andriamanitra izy. Kana al-kalimat wallah. Io teny io dia ozy izy hoe teny io dia Andriamanitra io. Ao amin'ny baiboly iny dia tahaka an'izay. Rehefa teraka Jesosy dia ozy anjely hoe ny anarany atao hoe Immanuela. Ino andikany? Andriamanitra amintsika. Raha zahana ny filazantsara indrindra ozy izy hoe mikasika ny hoe Immanuela dia hoe Allah mahana, Dieu avec nous. Allah mahana. Ary porofon'izany efa mako filazantsara anao dia tena naseho tokoa izany. Zay tany nombany Jesosy dia tanahiry. Rivotra sy ny ranomasina dia manaiky. Hatramin'ny tazo mahery dia teneniny mafy dia miala ny tazo. Olo efa malemy fa misy 50 taonany maro. Kasiny dia mitsangana. Ekeny Coran koa fa nanangany tamaty Jesosy. Nahadiny-boka izy. Allah mahana amintsika Andriamanitra. Ino ambaran'ny Jaune? Lay Jaune hitantsika te fa Jaune dia nanatso maso ny arabelo tamin'ny Jesosy izy hoe izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay hitany masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapainy tananay dia ny amin'ny teny fiainana. Fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita zahay dia tonga vavolombelona ka manambara taminareo ny fiainana mandrakizay zay tao amiray ka naseho taminay. Zava-dehibe loatra izany. Zao no teny Jesosy na mandeha izy hoe Jesosy efa niakatra any an-danitra ka nisy fotoana niseho tamin'ny Jaune izy mpianatra anankiray tamin'ny nosy Patmo dia mpianatra natao sesy tany dia izy hoe aza matahotra. Satria natahotra maty Jaune niakoka amin'ny tany. Aza matahotra. Zao ny voalohany sy farany. Dia ilay velona efa maty aho nefa vela mandrakizay manakizay sady manana ny fanalady ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita. Zava-dehibe zany zavatra zany. Resy tsy nisy olombelona nandresy ny fahafatesana raha tsy Jesosy ihany. Na izy tompony moa rehefa nalevony izy dia izy iny tsy tavela tao nitsangana izy tahaka nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty sy ireo hafa ihany koa. Ary ozy izy hoe zao ny fanangana amin'ny maty sy ny fiainana zay mino ahy na dia maty aza dia mbola velona indray ary zaho anangana azy amin'ny andro farany. Zava-dehibe izany zavatra izany. Koa Jesosy Kristy zany dia miandry azy isika. Zay rehetra mino azy dia homeny zany fandresena amin'ny fahafatesana. Rehefa maty zany le olo anankiray maty ao amin'ny tompo dia zao mitsangana izy rehefa aby Jesosy. Izy no men Jesosy fa efana hitsangana resy ny fahafatesana amin'izay fotoana izay. Azay programan'Andriamanitra ange. Ilay fahavalo io resena dia fiainana mandrakizay sy misy alahelo intsony na fahafatesana na fitarainana. Dia izany no andrasantsika amin'izao fotoana izao koa dia tompo ane no hitahy be dehibe antsika manaraka ny fandaharana ary maniry soa antsika indray mba ho tonga ieno izany amin'ny manaraka. Barakallahu afika. Ravin'oliva ambany ala. Nangoraka zao faoriny zao fanyfo be fity kanaleny nandao ny lapa teny dina tety tonga teo amin'ny azy izy fireo sy nety nandray
kanaleny nandeny tady toeran-kafindray zaove anisany zany zaove anisany zany zao fantrany zao fany fombola ty kanaleny nandeny ady itady lainany tonga teo aminy azy izy fireo sy nisinandray kafindray zaove anisany zany zaove anisany zany ankoatra ny fiainona amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana nangoraka zao fijaliany zao fany fotenaty kanaleny namony ainy oany lainany tonga teo aminy azy izy fireo sy netinandray kanaleny nandeny tady toeran-kafindray radio feon'ny fanantenana awr manolotra ho anao feon'ny fanantenana namanareo ry sarandrenjitovy ny mbola mitafatafa dinidinika aminareo amin'ntianity ary manonona ny fiadanany tompo ho aminao sy ny ankonanao ny tenako ary engany hitondra soa ho anao ny fiarantsika eto androany tantaraiko anao fa tena manao ny fomba rehetra aminjena antsika Andriamanitra isan'ny zavatra tena tiako ary tena
nafaly afo ny fakely ny mandre tantara ho averiko aminao eto ny tantara mba heniko ary rehefa nydinina l izy a tsisy maratsy an'le izy amerenana eto aminao indray amin'ty an'ity fa isakariva de mitantarany renibeko angano zay mianaday isany avy rehefa manodidina mifatana miandro ny sakafo iny rehefa riva ny andro tamin'ny alalan'izany a no nikolokolonanay hanana toetsaina tsy anisy ratsy na izana iza hanana toetsaina tia namana tia fivavahana tia sy manaja fiarahamonina makato ray aman-dreny ary tsy manaiky afa-tsy ny marina ihany de ny marina tokana ihany tamin'izany no nananako lesina hoe tsy mety amiko ny milalao odigasy na dia hitsaboana sy anao vantsoa aza izany tamin'izany ihany koa no nandrenesako lovantsofina anankiray zay tantaraiko anao eto ambany hoy le tantara nylazaina taminay tamin'izany tamin'iny andro nanatoto San Josefa sy Maria ilay afatry ny anjelin'ny tompo nanao hoe mifoazy ianao a ka ento ny zazakely sy ny reniny de mandosira any Egipta ary mitoery any ambara-pilazako aminao fa Heroda efa nitady ny zazakely hovonoiny ao amin'ny Matio 2:17 misy an'izay de lasa tokoa izy ireo tamin'izay araka ny tantara reko tamin'izany a dia rehefa teny andalana zany a izy telo mianaka ireo a no tratralina tamin'ny toerana anankiray trano somary mitokatokana no nataon'izy ireo ka rehefa nandondona tao i Josefa de ramatoa anankiray no nampandroso izy sy ny zazalahy kely anankiray mandromandro eo mpandriana tsy de tsara loatra ny tao tamin'izany a zay no nampandroso azy rehefa ny fanontany vaovao moa zany zareo de nilaza mivahiny fa mbola andeha lavitra be mihitsy saingy ny angavy mba ampiantrandroina tonga de nandama afavaitrano mihitsy ilay tompotrano ka ny angavy aminazy ireo hoe aza manao an'izany ianareo miala aingany eto tsy fatao zany maty eto anareo mba fantatrao moa ny antony jiolarain-dany vadiny io ramatoa io ka ho faty eo reo olona reo a rahatratrany eo ny ngavy any i Josefa sy Maria hoe na de zany aza hoe tsy afaka noho ny dinay tsony zay fa lalandavitra ny enina lenay ramatoa io ange voateraka kely io ny zazakely mila makaina izay ary inoko mihitsy fa ny zazakely efa reraka be miangavy re tompoko mba iantrano ato aminareo tsy naletohika moa le tompotrano de nikeny any a hijanonan'izy ireo tao mandritry ny alina taoriana kely n'izay fotoan'izay de nangataka rano reto vahiny so mba misy rano mafana kely ao azo ampandrona ny zazakely satria azo antoka ihany ny farerano no ny dilavitra efa natao de nanometsy azoka ihany le tompotrano no sady ny ay afatratra ny am'izay zava-doza mety hitranga no ranga ihany maso mijery any velany so de fa iny raha anga efa avy eo rehefa nafana moa ny rano de nampandrona ny zazakely Jesosy io ary nagaga fa rehefa hitsangana nary rano avy nandron'le zazakely Josefa de nosakanan'lay ramatoa tsy ariana hony fa mba ampiasaina ampandroiny ny zanany ihany satria somary sasatsasatra rano ihany moa amin'izany toerana zany tamin'izany fotoana zany de na de nandamafy aza ny vahiny fa hoe efa maloto ane iny efa nampandrona ny zanaka iny ka tsy mety ampiasaina tsony de tsy naleo azy ndray koa zany a reto vahiny fa de voatery nanome ihany le zaza zanaky ny tompotrano amin'io mandreandrery amin'ny toerana tsy de azo nitaratra loatra ny fahazavan'ny jiro kinanjo na gaga rehefa nesorona ny akanjony de hita fa rakotra fery ny vatany ray manontolo zay zany mahatonga azy tsy milalao le zazakely malovolovy ery am'maizimaizina ery de tamin'ny mpitandremana fatratra no nanaovana ny fampandroana azy
akory nefa ny agagan'le reny manitra fa nanjavona avokoa ireo fery tamin'ny vatany na dio ny tontsy nisy nininona tamin'ny vatan'la zaza rehefa nikasiko an'le rano fotsiny avy atrany dia navita ny lalao le zaza ary miramirana aok izany le zazakely gaga ny renina ka nilaza tamin'ny vahiny hoe zaza mahagaga ty zanaka rety ary velom-panontaniana hoe iza loatra rety zazy ty taorian'izay indrindra dia tonga le Jiolay ka no tsy anay ny vadiny avy atrany teo ambaravarana tsy navelany nahita ny reto vahiny aloha dia mibitsipitsiny vadiny izy rehefa nahita ny reto vahiny fa hoe nahazoaza tsara zareo ary ataony amin'ny fanaovana azy aingana tsy nisy toy izany nampisehon'ilay ramatoan'ilay Jiolay ny fasitranan'ilay zanany rehefa avy nandro tamin'ilay rano avy nandroan'ilay zazakely vahiny tankina teo le Jiolay tsy navita nininina tamin'ireo vahiny nandritry ny alina mova tsy toy ny olombanina tanteraka afa-doza ry Josefa telo mianaka ka afaka nanohy tsara ny diny ho any Egipta ary nonona tany ambara-pahafatiny Herota nandeha ny fotoana ka rehefa niaina 13 taona sy tapany Jesosy dia nosamborona ary nitsaraina ka nombona teo amin'ny hazojaliana noho ny farany na dia tsy meliko ary tsarontsika tsara fa nisy Jiolay roa nombona tamin'ny hazojaliana ny anankiray teo ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany voalazan'ny Marka 5:17 zay ary ny anankiray tamin'ireo olon ratsy nahatona teo ireo dia niteny ratsy azy nanao hoe tsy ianao va no Kristy vonjeo ny tenanao sy izay fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe moa ianao koa va tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia zao samy voaheloka zao aza ary marina ny anamelohana antsika satria mandray mivalina ataontsika isika fa ity lehilahy ty kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory azy dia hoy ilay Jiolay io tamin'i Jesosy eo tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao zany tantara zany dia hitantsika ao amin'ny Lioka 7:20 ny 7:7 ka hatramin'ny 2:7 ahoana nga ho ianao ny zanaka ny mpitsabo matetika dia lasa mpitsabo ary ny taranaky ny do dia matetika vandana tamin'ity ndray mitoraka tya dia ny zanak'ilay Jiolay no nandova ny asandray voatariky ny naman-dratsy izy ka nanao zay saim-pantany mihitsy teo amin'ny fanaovana asa fandrobana sy famonoana olona kinanjo ny 7:7 no azy fa ny ray andro no tsy afany ko araka ny lovatsofina zany dia ilay zazakely rakotra fery nositran'i Jesosy zazakely tamin'ny alalan'ny fampiasana le rano avy nampandroana azy io Jiolay anankiray io tsy sanandatsa azy akory io tsy vitany hoe nanasitrana miferiny tamin'ny fakely ny Kristy fa mbola nitady azy atraizatraiza tamin'ny alalan'ireo fitetezana tanàna sy votra tamin'ny fanaovana asa soa sy fanasitranana ary ny fitoriana ny filazantsara mitety votra azo antoka mihitsy aza fa efa nisy ny tantara tamin'ny Jiolay io ny amin'i Jesosy ny fagagana ny fanasitranana mpitolagaga nataon'i Jesosy fa zao nangatakandro teny any i Jiolay io saingy tratrany ihany izy noho ny farany teo amin'ny hazojaliana na dia nanao taridositra nandritra ny taona maro azy teo vao niaika izy fa io tokoa no Kristy nibebaka tamin'i Jesosy izy ary nampanantenainy tamin'ny ora faraika 12 fa anjaro ho isan'ny olo-bovonjy ao amin'ny fanjakana eo anamiko any amin'ny paradisa ianao Lioka 7:20 ny 7:7 ry mpiaino ajaina izaho sy ianao ihany koa sika rehetra zao mihitsy dia efa samy nandositra sy nandany antsony tompo ho amin'ny famonjem-panahy efa nataony ny fomba rehetra mba handraisantsika ny famonjena nikariko antsika tamin'ny fomba rehetra traizatraiza izy fa indraindray isika mihitsy no voasakana noho ny fitezana azontsika ngamba noho ny fiavina vonana ngamba noho ny hevitra mibana mialoha vokatry ny fampianarana azontsika ngamba noho ny kolotsaina sy ny fomban-drazana ngamba zao tena ty antsika i Jesosy io ary vonona ny amela ny lasa ratsy ntsika rehetra izy
tahaka ny nataony tamin'ilay Jolay ihany. Tsy namberimberina taminy nananontany azy zay ratsy nataony rehetra tany aloha izy, zay azo antoka fa fantatry Jesosy tsara ny fantatry Jesosy ny miafina rehetra na dia tsy natreny azy. Vonona ny tompo ny amela ny lasantsika toy ny voalaza ny soratra masina hoe Andriamanitra ny nitsy ny jery ny andro tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarany izao tontolo izao mifahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona ampino ny olona rehetra zany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:30 misy an'izany ho anao zay mba handrainao ty. Aza mirereny amin'ny ampitso na dia ny avoaka ny anio aza tsy fantatrao. Oabolana 7:1. Indro ankehitriny no andro fankasitrana, indro ankehitriny no andro famonjena. Koritianina 2:4. Toy ilay zanak'ilay Jolay nositranina tamin'ny alalan'ny fampandroana azy amin'ny rano avy nampandronan Jesosy, na dia somary hoe lovatsofina ihany zany, ary tsy hitako zay maharatsy an'ilay lovatsofina toy izany, tsy manda zay famarinana ara-baiboly. Tahaka an'izany ihany koa ny ataony Jesosy aminao zay miaino ahy ankehitriny. Ataony ny fomba rehetra zay hitadiavana anao. Alefany ny ra-pilazantsara, alefany ny toroteny ara-pilazantsara, alefany ny famaizana, alefany ny safosafo mba hitadiavana anao reny rehetrarehetra. Move hodinao tsy eno izany rehetrarehetra zany. Anio ary dia aza manamafy ny fonao fa anio ihany ny anao, fa ny ankoatran'izay tsy anao intsony. Ivavaka ho anao fiadanany tompo ane ho aminao sy ny ankonanao. Amen. Antoko-pihira mahatony. Misy feo tsy mitatra mandona ao am-po, feo tsy mba miambatra maniry anaso, fitahimpamonjena no tiany atolotra, nefa tsy terena izay tsy rototra. Raiso fa fitiavana, raiso aza sy mpandavana, Jesolay nanolotra ny ainy tsisy fetrano te andros sy toetra. Raiso fa fitiavana, raiso aza sy mpandavana, Jesolay nanolotra ny ainy tsisy fetrano te andros sy toetra. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Efa elany andrasana ilay tomponao, ny afaratany ampasana fitiavany anao. Ovalio lay fonity Jesu ny tanany, fa fitidory ny fitiavany.
fafitiavana raiso azasipandavana jesolay nanolotra ny ainy tsisefetrano te andros sy toetra raiso fafitiavana raiso azasipandavana nanolotra ny ainy tsisefetrano te andros sy toetra jesolay nanolotra ny ainy tsisefetrano te andros sy toetra jesolay nanolotra ny ainy tsisefetrano te andros sy toetra fianakaviana fonony fiarahamonina rehefa misy toejavatra izay mitranga fahatsoana mahamenatra aza matetika ataon'ny zanaka dia manonko tena ny ray aman-dreny manao hoe dia tena ny fanabeazana nataoko mihitsy ve zany no tsy nety mikasika an'izay indrindra no hitondrantsika resadresaka amin'ity anio ity miaraka aminao eto Elion Andria mitantsoa manasanao mba aritra fotoana fohy monja amin'ny dinidinika izay rahantsika manao nipetraka amin'ny fanontaniana teo hoe izaho ray aman-dreny viny tsy navita ny fanabeazana tokony nataoko sany ankizy mihitsy no efa maditra amin'izao fotoana izao mety nanao izay azonao natao tokoa ianao amin'ny maha ray aman-dreny ianao ary na dia nanao izay rehetra azonao natao aza nefa ianao a dia mety tsy ho tanteraka araka ny tokony ho izy ny ezaka nataonao satria olombelona ihany ianao voafetra ihany ny fahafahanao manao an'izany ary eo indrindra no ilahntsika ny fiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny fanabeazana mety tsy ho ianao mihitsy koa mantsy no antony tsy fahombiazan'ny toetry ny zazy tsy tompona andraikitra 100 isan-jato amin'ny toetry ny zanakao ianao rehefa mialehibe izy asa raha tsaroanao tsara ilay resaka safidy izay no resantsika tany aloha tany ny adidinao zany amin'ny fanabeazana raha fitinina vetivety dia ireto ny mamoky fitiavana ny zanakao tsy tsara mantsy ny tsy fananany ankizy izay fahatsapana izay hoe tia dada tia neny tokony ho tsapany tsara fa tena tia azy ny rainy tia azy ny reniny ninon'inona fananarana tao na inona fa maizana tsy maintsy natao dia tokony ho tsapany zaza aloha fa fitiavana avokoa izay rehetrarehetra izay ny faharoa ny manitsy ny diany zaza dia andraikitrao amin'ny alalan'ny fitsipifezana voalanjalanja eo zany dia tsara atrano ny mamerimberina ao an-tsaina izay mba fiainanao koa fony ianao mbola zaza fony ianao mbola tanora ahitanao izay hoe inona kosa ny tokony ataoko rehefa mampiatra fitsipifezana ao an-trano ao ary tsy ny hafa baraka anao no antony mahatonga anao ho entitra amin'ny fampiarana fitsipifezana fa ny atonga n'ilay zaza mihitsy hanana ny toetra rehetra ilaina arak'izay azo atao amin'izao fotoana izao dia fahirahantsika mahalala fa tsy misy mihitsy ilay antsoina hoe sivisma eo amin'ny tanora ankehitriny tsy mahalala fomba tsy mahafantatra izay andraikitra tokony ho raisiny ny adidy tokony ataony ny tanora amin'izao fotoana izao eo anivon'ny fiarahamonina misy azy any atokantrano no anomboana an'izay fanabeazana izay anisan'ny andraikitsika ray aman-dreny koa
ny miezaka anao zay ahatonga ny zanantsika ho salama tsara ara-batana, ho tomady ara-batana. Ny sakafo voalanjalanja dia tokony ho hita mandrakariva indrindraindrindra amin'ny zaza mitombo. Eo amin'ny fahaterahany ka hatrany amin'ny fahatanorany dia mila sakafo voahevitra tsara, voalanjalanja tsara, ampy, misy ny sokajy rehetra ny zaza, ary miantoka ny fahasalamany mandritry ny fotoana rehetra hatrany amin'ny fahalebiazana izay. Dia anjarantsika iray aman-dreny zany manome azy sakafo voalanjalanja, tsy hoe vary foana, tsy hoe mangazo foana, fa misy ireo sokajy na sakafo samihafa mety ilain'ny vatana ao anatin'ny ray andro ny sakafo hoan'ny zaza, hoan'ny tanora anatin'ny ray andro. Miantoka ny lafiny maro eo amin'ny fiainana izany. Adiditsika iray aman-dreny ihany koa ny mitady izay hanana ny zanakao fahalalana ara-tsaina. Misy teny ao amin'ny Baiboly manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana. Ny tsy fananana fahalalana zany dia olana anankiray izay azo lazaina hoe tsy eken'Andriamanitra mihitsy, ary tafiditra mihitsy aza amin'ny tsirambina ngezabe izay fahotana eo anatrehan'Andriamanitra, ny tsy fihetezandray aman-dreny na ny fanaovana tsirambina ny fikarakarana ny fahalalana tokony homena ny zanany eo amin'ny lafiny ara-tsaina. Adidin'ray aman-dreny ihany koa no mampahafantatra ny zanaka ny amin'ny rainy izay any an-danitra, ary io no tsy ambaratelo ny fanabiazana. Rehefa resy lahatra ny ankizy, resy lahatra ny tanora fa Andriamanitra no namorona azy, Andriamanitra no tompony fiainany, tempolo ny fanahy masina ny tenany, dia ho hafa mihitsy ny fitondrantenany zany zaza zany, zany tanora izany. Ry tsaroana eto ilay teny malaza voalazo amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahatahorana an'Andriamanitra no fiandoham-pahendrena. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza na rehefa antitra azy izy tsy ala amin'izany. Aza dinoana fa hatreo amin'ny 12 taona ny any ange no nahafahan'ny renin'ny Mosesy nanabe azy, kanefa izay fanabeazana nomena tao anatin'izay fotoana izay, izay fempotoana izay, dia ampitsara na tonga ny Mosesy ho lehilahy afaka mijoro, tsy nanadiny mihitsy ilay Andriamanitra izay nahatonga azy olombelona, nitahy azy, nitarika azy teo amin'ny fiainana. Rehefa taty aoriana dia tonga olona anankiray izay azon'Andriamanitra nametrahana fitokisana zany Mosesy izany hanafaka amin'ny vahoakany tany Egipta. Nitarika zany vahoaka izany nakany Kanana. Ka sarobidy mihitsy ny fanabeazana ny zaza zay tsy vitanao eo amin'ny fahazazany sy ny fahatanorany, dia sarotsarotra ny ampititra an'izany any amin'ny fahalabiazana. Adidin'ray aman-dreny koa ny manazatra ny ankizy hijoro hatrany eo anoloan'ny fankapanahy. Tsy ny miteny fotsiny hoe tandremo fa tsy azo ataony ohatr'izao, tandremo fa raha tratrako manao an'izao dia ataoko mamay. Mety ilaina ihany zany amin'ny fotoana sasantsasany, kanefa tena tsy ampy dia tsy ampy, satria miteraka tahotra fotsiny ao amin'ilay zaza izany, fa tsy fantany hoe inona no antony tsy tokony hanaovana an'izao na tsy tokony hanaovana ny zatsa. Raha miteny ianao hoe tandremo kitikitiana io zavatra io, fa za aloha andeha kely, fa raha tratrako mikitikitika an'io dia ataoko mahalala ny anarako mihitsy. Tsy fantany ny antony. Rehefa lasa ianao dia miasa ny sainy hoe fa inona loatra ry no mahatonga ny dada na ineny manaka anahy tsy hikitikitika an'ity zavatra ity, dia jereny le izy andramany kitiana mihitsy. Fa raha nazavaina hoe zao no antony nandrarako anao tsy hikitikitika an'io, dia ho resy lahatra izy, hitandrina tsara izy. Ary tahaka an'izay hatrany zao ny fomba entina manabe ny ankizy sy ny tanora, mila azavaina amin'izy ireo ny antony andrarana azy, ny antony hanakanana azy tsy hanao an'izao na izatsy. Dia tsy kelikely iny dia atoro azy ihany koa ny hoe ahoana ny fomba fanaovana tsia eo anatrehan'ny fankapanahy. Ahoana ny fomba fanaovana ny tsia, fijoroana amin'izay tokony hijoroana
amin'ny fahamarinana eo anatrehan'ny fiarahana amin'ny namana eo anatrehan'ny fankapanasamihafa zay tsy maintsy sedrainy andalo rery amin'izany ady zany izy a tsy ho elakory ary mandritry ny fahatanorany dia miabetsaka ny fotoana zay tsy arahany amin'ray aman-dreny tsy maintsy hianatra ny ady rery izy ka talohan'izay zany izy a de fa tokony nampianarinao ny zaronao hiady amin'izany hoe fankapana zany adidiny ray aman-dreny ihany koa ny mampianatra ny zanany amin'ny alalan'ny ohatra hoampiainana velona zay hiainany ray aman-dreny ny mpanabe rehetra de samy resy lahatra avokoa fa tsy mahomby ny fanabiazana raha toka zay zavatra itenenany ray aman-dreny ny zanany itenenany mpanabe ny mpianany a tsy hiainany ray aman-dreny akory tsy hiaina le mpanabe akory ary matetika aza tsy ilaina akory ny miteny rehefa hiainany ray aman-dreny lay hoampiainana tia ny hiainany zanany ary raha tsy maintsy hiteny aza dia tsy lana izaka firy akory satria efa ohatra velona fakatahaka ny ray aman-dreny ny mpanabe ireo zany raha fitinina ny anjaranao ireo no azonao atao fa ny safidy a dia anylay zaza anylay zanaka manontolo natoina fanirianao mba hahatonga ny zanakao hanana toetra tsara rehefa mifidy ny hijanonao ratsy izy dia tsy misy azonao olombelona atao kanefa maro ny ray aman-dreny nanana fanandramana tsara zao dia malala paster anankiray zay nijorovavolombelona fa nanana ny ditrana izy teo amin'ny fahatanorany na dia nitezaina tamin'ny fivavahana aza tany amin'ny fahazazany vokatry ny namany io vokatry ny namandratsy ary ilay reniny nefa dia tsy nijanona ny vavaka ho azy mihitsy isan'andro niady mafy mihitsy tamin'ny alalan'ny vavaka efa nihevitra ty reniny ity fa nanomeza rehetra azo nomena nitaiza arak'izay azony natao kanefa indrisy voataonany namandratsy ny zanany kanjo tamin'ny fotoana tsy nampoiziny Andriamanitra moa mahay mamaly ny vavaka amin'ny fomba zay tsy tratra ny saitsika dia namaly ny antso hanolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra ity zanany ity ary tsy vitan'izay fa nanolo tena anoka tena ho mpitoro ny filazantsara matianina amin'izany lafiny zany ho paster zany ho anao zay manana zanaka maditra azakivy ento ambavaka izy ary aza mitsahatra mity azy fa isy vokany zany amin'ny fotoana zay tsy ampozinao tapitra ny fotoanantsika manao mandra-peonao a manaraka indray ny namanao ily eo andria mitanjo lay feony ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana hofarana antsika anio ny fianarana momba ny fieremana izay nataontsika tao anatin'ny andro vitsivitsy miaraba sady manasanao aritratra amin'ny farany mpiaramianatra aminao kalebandretsikivy andeha aloha iarahantsika manonona indray ny andinin'ny fototra izay nataontsika tsenjery dia ny lioka toko 12:10 lioka toko 12:10 ary hoy izy tamin'ny olona mitandrema ka mirovatena mba tsy ho azo ny fieremana ianareo fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananany anisan'ireo mpierina izay nianarantsika tamin'izao fianaran'izao iakana teo amin'ny zanak'Israely fa izay nasain'Andriamanitra nyravana tanteraka Jeriko nefa tsy nankatoan'izany iakana fa nanafina tamin'ireo zavatra izay voahoziny izao ny teny nalaina tao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe patriarika sy mpaminany nosoratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White momba ny iakana patriarika sy mpaminany takila fa 4:700 hoy izy tamin'io fotoam-pandresena sy famaizana io dia tsy nisy afa-tsy olotokana no sanandika ny baikin'Andriamanitra
tamin'ireo Israelita ny-tapitrisany. Akanjo marevaka avy any Babilôna izay nataony koa hoe kapoty tsara avy any Babilôna tamin'ny andro amonoana azy no nampitrotra ny fitsiritan'ny akana. Nivarina tamin'ny fahotana anankiray ho amin'ny fahotana hafa izy, ka lasa naka ho an'ny tenany ny volamena sy ny volafotsy voatokana ho an'ny trano firaketan'i Jehova, ireo voaloam-bokatra tao amin'ny tany Kanana no nandrobany an'Andriamanitra. Tany sain'i Paoly eo amin'ny Timoty 2:7, ny fahotana ratsy ataon'ny olona amin'ny andro farany. Ny roa voalohany amin'ireo dia ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena. Hoy Paoly eo amin'ny 1:2, Timoty 2:7. Fa aoko fantatrao izao, fa any am-parany ihany dia isy andro mahory, fa ny olona ho tia tena ho tia vola. Alohan'ny iverenan'i Jesosy dia ho tia tena sy tia vola ny ankamaroan'ny olona. Mbola misy fampitandreman'i Paoly koa ao amin'reto andininy ho vakintsika ireto. Timoty 1:9-10. Timoty 1:9-10. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaharaka an'Andriamanitra omban'ny fianinana. Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hatondra na inona na inona hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika, dia aoka hialina amin'izany. Ary izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fakapanahy sy ny fandrika, ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra, izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverizana. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana, ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Nahita ohatra vitsivitsy sika tamin'izao fianarana izao ny amin'ireo olona nierina izay niara-ny famaizana enjana, Iakana, Jodasy, Ananiasy sy Safira. Tsy ny vola mahavola azy akory ny ratsy. Samy mila vola sika rehetra. Mazava ny tenin'ny Paoly ny vakiana teo. Arak'izany dia tsy tokony ho tiavina ny vola, satria miteraka fahotana izany. Tsy tokony hibahana ao am-po sy ny saitsika ny vola, fa ny fitiavan'Andriamanitra ny tokony hameno ny fanahintsika. Taony vola ihany anefa ny tena voaresaka. Ahoana ny amin'ny zavatra hafa eo amin'izao tontolo izao, na izao tontolo izao mihitsy? Ahoana hoy Jaona? Jaona 1:2-10-12. Jaona 1:2-10-12. Aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso, ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray, fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Singa iray manan-kery hiakinana ny ankamaroan'ny zavatra eo amin'izao tontolo izao ny vola. Izay maresy ny fitiavam-bola dia handresy zavatra marobe eo amin'izao tontolo izao. Jesosy any hanampy antsika ho mpandresy miaraka aminy. Andesika hiombona amin'ity vavaka ity, aty-pamaranana izao fiarah-mianatra izao. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, niariary taminay ny faratsy sy ny fieremana sy ny tsy fankasitrahanao an'izany. Mamela ny ilokay no tsy nanananay fahononam-po tamin'ny lasa. Fenoa ny fitiavana anao ny fonay, ka mba tsy hanana toeranao ny vola sy izao tontolo izao. Ampio izay ionina sy anina amin'izay omenao anay eo am-piandrasana an'i Jesosy. Amin'ny anarana no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Isaorana ny faharetanao tamin'ny fiarantsika nianatra, ny fahasoavan'i Jesosy ny amen'ny fiainanao. Raha sitrapony dia mbola hiara-hianatra lesona hafa indray isika amin'ny fotoana manaraka. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na
feo fanantenana.org.